ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaravantsika revaka malalatra rety talata fa 4 ny volana aogositra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika eo mpanarahana ny mofinaina. Ny mofinainantsika anio dia ny Filipianina toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Filipianina toko voalohany 2:20 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Fekitsika amin'ny alalan'i Jesosy andriavako. Ary tiako fantatrareo raha fa izay zavatra nanjoahy dia tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina indrindra rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabeazan-drahalahy dia efa matoky eo amin'ny tompo noho ny fifatorako ka miasahasahiko koa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra. Fialona sy fandirana aza mitohiny izany an'i Kristy ary fifiriana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendrom-panafatsiny ny filazantsara. Fifampitaniana kosa no hitoriany ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fo madio ka mihevitra nampifahoriana ny fifatorako. Ahoanary no isy afa-tsy izao amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsaram-belatsiana na amin'ny marina dia Kristy nitoriana ary mifaly amin'izany aho eny mbola hifaly ihany aho. Fa fantatro fa ho tonga famonjena izany no ny fankatahanareo sy ny fanomezan'ny fanahin'i Jesosy Kristy araka ny hafantatry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy azo henatra na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankarasana Kristy eo amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana fa Kristy no antony ary alomako ary ny fahafatesana no azahoako tompony. Ray maso no manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako malala ity taratasy ny soatan'i Paoly an'ny Filipianina ity dia taratasy izay nosoratana mbola tany am-pigadrana na tany am-patorana ny apôstôly Paoly no nanoratra izany taratasy izany. Ary taratasy nentiny nampahery ny kristiana tany Filipi izany taratasy izany. Raha toa ka mamaky ilay taratasy tsika dia avy hatrany dia mahatakatra fa asehon'ny apôstôly Paoly fa ny zavatra rehetra dia tsy voatery mihiba akory satria ny kristiana tany Filipi dia nihevitra fa fahavoazana ny figadran'ny apôstôly Paoly. Izany hoe ny fijerin'ireo kristiana izay tia be amin'ny Paoly satria ray aman-dreniny dia nihevitra fa fahavoazana. Ary ndraindray dia toy ny henatra no fijerin'ireo ataontsika hoe zanakara-panahy amin'ny Paoly. Kanefa dia amin'ny 2:20 sy 3:20 dia asehon'ny apôstôly Paoly fa tena voamaika nahatsara zavatra mihitsy ny figadrany. Izy manao hoe noho ny fifatorako dia be dia be ny olona tao andapa, be dia be ny olona izay mpiambina andrinana, ny olona tao andapa, ny olona tao amin'ny lapan'ny mpitondra no voamaika lasa nivavaka noho ny fahitana ny fifatorako. Izany hoe asehon'ny apôstôly Paoly izany fa ny herin'Andriamanitra dia tsy voafetra ary ny zavatra izay heverinao ho ratsy dia hain'Andriamanitra manatonga ireny indray ho tsara ary hain'Andriamanitra mahatonga ireny ho miabo mahasambatra kokoa na mpanompon'Andriamanitra na ny asan'Andriamanitra. Misy ray aman-dreny am-panahy anankiray antsoina hoe pasteur Mambasoa Josefa izay mbola betsaka ny mahatadidy azy filohan'ny FJKM dia ndray maky izy nanao toroteny toroteny dia tany amin'ny taona raha tsara ny fitadidiako azy tany amin'ny taona 5:50 sy 700 tany ho any laha tsara ny fitadiavako azy dia nitoroteny izy tao am-Paribe mafolakandro ariva tamin'izay. Ary dia izao ny toroteny ny hoe izy manao hoe ny olona ozy izy ankehitriny dia miatsy mivavaka ny olona ozy tsy dia hoe Andriamanitra loatra ny tsy tiany olona fa miatsy mivavaka ny olona satria
ny kristianina mihitsy na ny fiangonana no mahatonga ny olona ho tsy mivavaka indraindray amin'ny toetra na amin'ny fihetsika na amin'ny atao. Tsy de tena hoe diso loatra fa tena marina mihitsy zany amin'ny ampahany satria tenin'olona nitondra fiangonana ela ary tenin'olona zay miaina ny fitondram-piangonana. Raha toa ka jerena mantsy rehefa ko malala ny ataontsika hoe ny enjeu na ny zavatra tena ataontsika hoe fanambina ny zava-dehibe atrehin'ny kristianina ankehitriny de maro lafy ary betsaka ny tontolo iainantsika ankehitriny de tontolo efa tsy mampivavaka ny olona intsony, tontolo efa tsy mahatonga ny olona intsony mivavaka. Raha toa ka jerena amin'ny lafiny ataontsika any amin'ireo tany mandroso raha toa ka jerena na era-tany azy raha ataony ataotanisa de betsaka ny antso-javatra mahatonga ny olona tsy mampivavaka intsony. Ina ny antony? Andeha ataontsika hoe 100 taona lasa na 70 taona lasa de mandeha ho azy amin'ny olona zany hoe kristianina de teraka kristianina, zany hoe kristianina fianakaviako de tonga kristianina de mandeha ho azy amiko ny maha kristianina, zany hoe mandeha ho azy ilay ataontsika hoe fitsofoana ao anatin'ny fiainana kristianina. Tsy mametra-panontaniana akory ny hoe nahoana aho kristianina 70 taona lasa zany zay na 100 taona lasa nandeha atao 20 taona lasa akory aza de tsy de mametra-panontaniana loatra akory ny tanorana ny olona manao nahoana moa kristianina, ny tsy maha kristianina ny mahagaga ahoana koa no tsy kristianina ndray aman-dreninao kristianina, fiarahamonina misy anao kristianina, fiangonana be dia be jere ny rafi-piarahamonina zava-rehetra dia naorina tamin'ny anaran'ny maha kristianina, ahoana koa ny tsy aha kristianina anao. Mandeha ho azy zany taona vitsivitsy lasa ena taona maromaro lasa zay. Fa amin'izao tsika miresaka zao de tsy zany intsony ry afaka malala, tsy zany intsony no mitranga fa fiarahamonina tsy kristianina indray ny vatanina, ny maha kristianina indray ny mahagaga, ahoana koa anao no kristianina, amin'izao andro reo de mbola ino ny adamaseva, amin'izao andro reo de mbola ino ny baiboly ihany. Zany hoe amin'izao andro antsika zao de famatika am'izay ny hoe tsy mandeha ho azy, tsy lalana mandeha ho azy, tsy lalana mazava avy hatrany de raisin'ny olona intsony ny maha kristianina, tsy lojika ho azy ny maha kristianina. Fa zavatra ataontsika hoe ny maha kristianina indray ara no ohatrany hafahafa. Ary de hitantsika fa tsy zay ihany tany alohan'izao itenenantsika zao hoe 100 taona lasa na 70 taona lasa de ny olona de mazava na satria toetsaina kristianina nanampiazana fiarahamonina de mahafantatra ny foto-kevin-dehibe ny hoe ny fahasambarana tsy eto tany, ny fahasambarana tsy eto tany any fahasambarana de marina vazo ataony lafiny hoe faly mandrifadripalemana misy ohatr'izao, fa miresy lahatra fa ny fiainana de misy ny fiainana mandrakizay ary ny fiainana eto ambonin'ny tany de fiainana fandalovana. Eto de manaja ny zon'olombelona, mitady ny fahafahana, manao ny marina sy ny takizany, fa mandaly ihany ty hita ity fa ny tsy hita ny tena maritra mandrakizay. Noho izany ny fikaroana ilay atao hoe fahasambarana de ny vavahana kristianina de nampianatra zany tamin'ny fiarahamonina, fa tsy eto tany akory misy ny fahatanterahana. Fa vokatry ny siansa nefany, vokatry ny fandrosoan'ny siansa izay hitantsika ankehitriny de mikaroka fahasambarana ny olona hivelan'izay famaritana ny fahasambarana nomena nandritra ny 100 taona zay. De tsika miresaka zao zany de manana fahamaritana fahasambarana be dia be ny fiarahamonina, ary heverin'ny fiarahamonina fa teny efa sambatra mihitsy aza mieritreritra isika fa ireny olona mieritreritra ny tena no sambatra hivelan'Andriamanitra reny de tsy sambatra ny fieritreretany azy fa tena mety sambatra mihitsy ny fieritreretany tenany. Saingy le fahasambarana de tsy le fahasambarana ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa fahasambarana amin'ny eritreretany azy. Dikan'izany zany de heverin'ny olona ankehitriny mihitsy ny hoe azo atao tsara ny sambatra hivelan'Andriamanitra. Zany rehetrany de mampasarotra ny ataontsika hoe ny fandrosan'ny fitoriana ny filazantsara. Ankoatr'izay de ny fitsokany ataontsika hoe mondialisation na ny fanatotoloana, ny ataontsika hoe ny adi-pinoana sy ny adi-pivavahana, ny fiparasarasahan'ny fiangonana, ny fifanaratsiana tak'izany dia zany rehetrany dia tsy manamora ny ataontsika hoe ny fiainana maha kristianina. Ary indrindra de ny toe-javatra iainantsika ankehitriny mihitsy tsy mampino ny olona,
mitoejavatra raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy zay jerena zay de jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe maha-olombelona mandinika fotsiny fa raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy de miamanakaiky ny farany ary arakaraky ny anakakezana ny farany mahamafy ny olona ho amin'ny tsy finoana arakaraky ny anakakezana ny farany mahamafy ny olona ho amin'ny tsy fanarahana ny Kristy de tazantsika fa miasarotra ny fandraisan'ny olona ny filazantsara. Amin'ity Filipianina teny afaka malala de mampianaratsika ny soatra masina. Mampianaratsika fa tena misy toetra mihitsy tokony ho anana ny mpino mba hahatonga ny mpiarabelona aminy handray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Fantatrao satria ianao mpino. Fantatrao fa ny tena fahasambaran'ny olona tsy eto tany. Fantatrao fa ny tena fahasambaran'ny olona teo amin'Andriamanitra irery any. Ahoana amaha-pino anao satria ianao manana didy. Misy tonikirany farandre mamonjy zay manao hoe very satria tsy mba nambaranao ange Jesosy hoe very satria tsy fantatra satria tsy nambaranao izy. Any aparany any hoy izy misy mety tsy de marina raha teolojika loatra ilay tonikira fa mety ho marina raha pratika mihitsy tokoa toy ny mametraka ny kristianady mametraka atsika amina didy hoe any aparany any de isy olona iantsoantso ikikika manao hoe zazange very tsy hoe sanatria manome tsiny loatra fa tia metraka hoe manana didy angelinao hoe very angely namanao satria ianao tsy mitory. Any aparany any izy de isy olona ho very ikikika hoe za tsy mba nahenao an' Jesosy nefa niaraka teo fontsika mpinamantsika niaraka ny sakafotsika niaraka ny lalaotsika niaraka ny zavatra maro samihafa tamin'ny sehatra maro samihafa tsika nefa tsy mba nambaranao amihitsy hoe Jesosy fiainana. Afaka malala ity taratasy ny an'ny Filipianina ity de manahitra ny foampanahampino hiatrika ny maha-kristianina azy. Hiatrika ny maha-kristianina azy eo anatrehan'ny namany, eo anatrehan'ny mpiarabelona. Inona ary afaka malala zay toe-javatra izay reto zavatra roa na telo lehibe reto. Ny tiako ao an-tsainao, na ny tiany apôstôly Paoly ao an-tsainao. Ahatonga ny namanao ho vovonjy. Nahatonga ny namanao ho pino. Nahatonga ny namanao ho sambatra. De ny voalohany de izao ny apôstôly Paoly. Izao zany olona pino zany de manana fijery positif na manana fijery miabo mandrakariva. Mampiavaka ny pino de amin'ny fiainana ka mahatonga ny olona manaraka ny Andriamanitra inonao de satria ianao positif, satria ianao fijerinao miabo, satria tsy teo aminao zany hakanosana, tsy teo aminao zany fiferotanaina, tsy teo aminao zany fahakiviana. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe jereo angivozy izy andiny faharoambin'ny folo tiako fantatrareo rahalahy fa zay zavatra nanjoa de efa tonga fampandrosoana ny filazantsara. Sahanao ve miteny an'izany hoe ao anatina zavatra sarotra ianao ataovy hoe migadra tahaka ny apôstôly Paoly sanatria eny mafy be ngam'izany fa atao fotsiny hoe misy zavatra manahirana be lalovanao de samy teny ianao manao hoe ory namako mpiara-miasa ty zavatra le sarotra lalovako ty de izao tena lasa nampandroso ny filazantsara le izy. Nahoana ny nampandroso ny filazantsara le izy satria nanana finoana ny apôstôly Paoly. Nanana finoana izy fa ny Andriamanitra zay inony de Andriamanitra tsy mba manao kitoto fa Andriamanitra mitondra ny fiainany am'izay mahatsara azy. Hany ka ny fijeriny zavatra de miabo na pozitif mandrakariva. Afaka malala ny fananantsika fijery miabo. Ny fananantsika fijery ataontsika hoe mifaly manoloana ny fiainantsika isan'andro de mahatonga ny olona mibebaka sy mandray an'Andriamanitra. Raha ohatra ka kristianina ferinaina lava ataovy hoe miara-miasa amin'ny namanao anao miray birao foana nareo de ianao kristianina. Izy tsy kristianina. Ianao ny isan'andro mitaray-pahoriana, mitaraina zavatra sarotra, tsy mahita zavatra fa fifaliana amin'ny fiainana, mangidy foana ny hita, isaky ny miresaka de zavatra ratsy, isaky ny miresaka de tsy mety, de minoainao fa tsy anaraka anao izy. Fa ny apôstôly Paoly no zany fijeriko zany de zao betsaka ny olona rehetra lasa niasahisahy. Zay ny fiteny azy diny fahatrabin'ny folo. Niova de lasa sarotsy vavolombelona, lasa tsy menatra tsony. Tsy menatra itsony satria lasa reharehan'ny olona le filazantsara hoe hay ve kay ty filazantsara ty manova toe-tsaina, hay ve ty filazantsara ty tena fiainana.
zany tiavako malala am'izao zavatsarotra ho tsika hoe ny enjeu amin'ny fivavahana kristianina ankehitriny, ny tontolo iainantsika ankehitriny de tontolo iainana tsy mampino ny olona intsony, mampiemotra ny olona amin'ny finoana. De zao tiavako malala mba tsy hatonga an'ilay toriten'ny pasteur Mambasoa mamperitreritra atsika ny hoe mangatsika ny olona ange satria tsy hoe Andriamanitra tsy misy, mangatsika ny olona tsy hoe satria Andriamanitra tsy miasa, mangatsika ny olona tsy hoe satria Andriamanitra fitiavana, fa mangatsika ny olona satria itsika mihitsy ny mangatsika, itsika mihitsy ny tsy tena mizara le fiainana sy lay hafanana izay niraisitsika tamin'Andriamanitra. Fa ny faharoa sady farandiavako malala de ity, ho tsika manao hoe ny kristianina manana fijery miabo, manana fiainam-pifaliana de mahataona ny hafa, mahatonga fahasahina handray ny filazantsara amin'ny hafa. Fa ny faharoa sady faranentina mampahay rehefa ko malala de izao, ny kristianina koa nefa ny aza hitatsika teo de ny fiarahamonina hitatsika na ny kristianina koa aza de mizarazara be mihitsy. De tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly amin'ny tao Filipi io de mizarazara be ny olona, mipino zany movatsy zao am'izao andro atsika zao. Hoy ny apôstôly Paoly misy ny sasany ihany de mitoro ny filazantsara ihany, mbo mitoro ny filazantsara ihany nefany ao anatina fialonana. Misy ihany mitoro ny filazantsara ihany ao anatina fifandirana, misy mitoro ny filazantsara ihany ao anatina fireharehana, misy mitoro ny filazantsara ihany ao anatina fahakalana, misy mitoro ny filazantsara ihany nefa ao anatin'ny fiatsaram-belatsia sy ny sisa rehetra. Hoy ny apôstôly Paoly 2:20 hatrany 2:20 kanefa hoy ny apôstôly Paoly de zao, zay fijery ny Paoly pozitif resahantsika, le fijery miabo. Hoy ny apôstôly Paoly tsy mampaninina na misy ny sasany ara ao anatin'ny fialonana mitoro ny filazantsara, misy ny sasany ao anatin'ny fiatsaram-belatsia, misy ao anatin'ny fahakalana sy ny sisa rehetra, raha mbola Jesosy ny toriana de faly mandrakariva. Ina dika zany rehefa malala tsy fijery miabo ihany fa ny kristianina de tokony anao zava-dehibe hoe Jesosy ny toriana. Indraindray mipino tsika kristianina ny tazany olona eny amintsika tsy Jesosy fa ny fifandirantsika, ny toetratsika, ny fiatsaram-belantsika, fiatsaram-belantsika tsika sampino, ny fifakalantsika sampino, zany no hitany olona. Toy ny apôstôly Paoly tsy mampaninina zao ny apôstôly Paoly, zay fiainany fa raha mbola Kristy ny toriana de za faly mandrakariva. Tiany Paoly zany tsika rehefa malala tsy ho latsaka ao anatin'ny fifandirana, tsy mandany andro amin'ny fiatsaram-belatsia, tsy mandany andro amin'ny zavatra madinidinika fa tena amin'ny vetin-dresaka. Ary manoloana ny ataontsika hoe ny enjeu, ny tsy finoana ankehitriny, tsika manao hoe ny fiarahamonina de mikorisa makany amin'ny tsy finoana fa tsy hoe mikorisa makany amin'ny finoana akory. Ny fiarahamonina ankehitriny de mikorisa makany amin'ny tsy fivavahana na ataontsika hoe fanenjehana vavahana mihitsy azy fa tsy makany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. De zao rehefa malala inona fihetsika de tsy latsaka ao anatin'ny endrikendriky ivelany amin'ny fivavahana, fa tena tokony fantoka bebe kokoa amin'ny Kristy. Tsy amiady hevi-pivavahana, tsy amiady mpampianarana, tsy amiady toerana, tsy amiady ady hevitra, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia zay endriky ivelany ary fantriky Satana. Fa ny tokony ao an-tsain'ny mpino io tenenin'ny apôstôly Paoly manao hoe raha mbola Jesosy ny toriana de mifaly na iza rehefa mbola mitory an' Jesosy ianao ny apôstôly Paoly de faly na aiza misy anao, na aiza misy anao, na inona ny toetranao, na inona ny fihetsika ao, na inona ny hery manosika anao tsy fantatro ny apôstôly Paoly, fa raha mbola Jesosy ny torianao de mbola faly aminao. Rehefa malala izany toe-panahy ho tsika mahavita mahasongina lay maha olombelona nge be de be mampisarake, be de be ny toe-javatra mampanadino atsika lay tena ventin-dresaka. Rehefa malala miaina amin'ny vanim-potoana sarotro tsika kehitriny de ndehanana fijery miabo. Ny fijery miabo de ity: Andriamanitra izay tompontsika de tiatsika ka tsy mamela atsika ho simba na ho rava de manana fiainam-pifaliana na de ao anatin'ny toe-javatra sarotra ianao. Ho hitan'ny olona rehetra fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mpandresy
fa Andriamanitra resy. Asehoy amin'ny fifalinao, amin'ny manodidina anao fa ny Andriamanitra ao de mpandresy fa tsy resy. Ary asehoy amin'ny manodidina anao koa fa ny kristianina de manana fo madio. Kristianina de manana fo feno fifaliana. Kristianina de tsy variana amin'ny endrikendrika ivelany fa tena mahafantatra ny ventin-dresaka sy ny antom-pisiny de Kristy. Alahoely ary afaka malala ny fanahin'ny tompony araky ny tenin'ny apôstôly Paoly, ny fanahin'ny tompo, ny fanahin'ny Jesosy Kristy tompony hitahiry ianao amin'ny fifaliana, amin'ny fahendrena, amin'ny filazantsara ka hananao ny fiainam-pifaliana mandrakariva. Ary ho tsaroana le tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny Filipianina manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Hoy izao indray, mifalia. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay noho ny fotoana azomenao anay ahafahanay mahatakatra ny sitraponao, fa Andriamanitra be famindrampo ianao ary ny toetranay, ny fihetsikay, ny fiainanay de fiasanao ampelantananao hitaomana ireo manodidina anay. De avaozy ny fonay Tompo hitoetra aminao isan'andro. Ary tsay aty anatinay ny fiadanam-po mba ho hitan'izao tontolo zao fa manana anao zahay. De ampahirezo zahay ahatsiaro fa ny antom-pisinay de ny filazantsaranao, ary ampy anay ny filazantsaranao ho zarainay, iainanay ary ivelomanay isan'andro. De tahiry eo havanay marary any amin'ny hopitaly, ireo miatrika fitsaboana, tsotroinay ambavaky reny rehetra reny Jesosy ho salama. Ataovy ambany soafasoavanao ny fanafody ampiasain'ny dokotera, ny fitaovana ampiasaina rehetra mety miatrika izany fitsaboana izany Jesosy, de atao fiasanao ampelantananao anao ny famindramponao. Ao kosa reo efa mihatsara, mihasalama, misaotra Tompo fa famindrampo ianao, de ny tsirairay avy Tompo ataovy mahatoky ary feno fifaliana. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy ary nametrahana ny fiainanay eo ambany fahasoavanao ray zanaka fanamasa.